Ry génération 90. Bonjour. Fantatrareo ve fa rehefa mitenonareo hoe roapolo taona lasa dia aorinan'izay phrase zay dia tena afaka mitantaratantaranareo. Roapolo taona lasa efa manana tantara tsara azo tantarainareo. Roapolo taona. Damn. Zay indrindra no resahako ato anatin'ity vidéo manaraka ity ka manasanao génération 90 aka place fa amerina souvenir kely dia ho anareo génération tao aloha na taty aoriana maka place koa fa possible tratranareo reto zahatra ho resahako reto possible koa nefa tsy fantatrareo dia zao ny fotoana afantaranareo anazy générique. Nisy zavatra maromaro nanamarika ny fahazazantsika, zavatra hitantsika, zavatra rehantsika, fa ty anankiray ty dia tadidin'olona rehetra. Mafana Teana etaeta Dawisut limonade Manume amamina fiana Tsy mahafantatra pub za manokana tsy mahafantatra pub na vita mijanona ela be tanaty sain'olona ohatran'io. Io pub io dia anisan'ny pub miraikitra anatin'ny lohantsika ary anisan'ny manamarika ny fahazazantsika. D'accord amin'izay angamba antsika rehetra. Raha pub tamin'ny télé iny dia misy feo anankiray koa azoko lazaina hoe nanamarika ny fahazazantsika. Io feo io nahafantarana hoe tarintsika na fotoana fandehanany ampianarana zao. Dia tsy inona zany feo kely zany, sûrement efa azonareo an-tsaina inona ilay izy. Tsy inona zany feo kely zany fa ty. Ho anahy manokana io feo kiry io dia milaza hoe mila mandeha mianatra rifa. Zany hoe tsy fantatro mihitsy inona zavatra miseho après an'io tantara io henoko fotsiny. Efa taty aoriana vao fantatra hoe fanombohana tantara gasy ilay izy. Efa miresaka fianarana ihany dia sarotra amiko ny tsy resaka rehefa andeha any ampianarana dia miresaka goûter. Anisan'ny zavatra tsara indrindra any ampianarana ny goûter. Ho anahy dia nandeha tany ampianarana satria te hihinana goûter tsara be zany motivationko mianatra zany. Be da be ny biscuit sy ny chips nisy tamin'izany dia tsy misy intsony amin'izao fotoana izao. Angamba. Tsy haiko na mbola misy na tsisy. Fa reto misy maromaro nanamarika anahy dia tsy inona zany fa ny 18 petit beurre voalohany. Tsy maintsy resahako 18 petit beurre. Nisy dia nisy biscuit anankiray zay vidiko rehefa mandeha mianatra dia tsy inona zany fa biscuit goûter. Ankoatran'ireo goûter ireo nefa dia misy koa ny atao hoe biscuit famille. Biscuit bourrifou Entre bon Biscuit famille Misy vitamine sy calcium. Ireo angamba ny biscuit nanamarika anahy tamin'ny fahazazako. Sûrement be da be ny sy voateniko. Sûrement be da be koa fantatrareo tsy nohaniko mety nohaninareo na tsy fantatra koa reo fisiny dia manasa anareo ilaza zany ao anaty commentaire. Rehefa any ampianarana zavatra anankiray tsy haiko na mbola ohatr'izay any ampianarana amin'izao. Tsy haiko nareo ankizy izay mijery an'ity vidéo ity. Tsy haiko na mbola ohatr'izany fa nasaina nilanja karazana boky izahaina ka any ampianarana ary mino aho fa antony anankiray mahatonga antsika gasy tsy mitombo dia kitapo mavesatra ny entintsika tany ampianarana. Misy boky be da be miverina ato an-tsaiko amin'izao ohatra fotsiny hoe à toi de parler boky nampiasaina ianarana teny frantsay io, boky malagasy io vita gasy nianarana iteny frantsay. Ankoatra ny à toi de parler dia nisy koa boky malagasy tsy inona zany fa lovako dia isaky mipasy klasy ianao dia miova foana ilay lovako tokony hoentinao. Boky nianarana teny malagasy. Ankoatran'ireo dia nisy boky nianarana frantsay koa dia tsy inona zany fa ny FNP dia ny CNP. Tsy haiko ny fanalavana izy hatramin'izao. Misy koa ngambany aminareo matadidiny atao hoe méthode Pocher. Méthode Pocher koa dia boky any amin'ny klasy ambany ianao mianatra anazy fianarana frantsay tany amin'ny klasy ambany. Ankoatra ny fianarana sy ny goûter any ampianarana tsy izay ihany misy ihany fa misy ny kilalao be da be izay ataonao miaraka amin'ny mpinamana dia anisan'izany ny miombona. Misy karazana miombona be da be hoe miombona tsy aketsika, miombona daka tsy hita maso, miombona tsy akandray latsaka. Fa raha natao hoe kilalao reo dia fampisehoana ratsy saina fotsiny. Ohatra hoe miombona tsy aketsika ohatra. Misy namana ratsy saina rehefa ilay maneno iny ny saony ary tokony andeha hilahatra hiverina any ampianarana no ataony zareo tsy aketsika ianao dia tena tsy avelan'ny zareo mihetsika eo mihitsy ianao dia ianao koa tsy inona ianao
tsara hafanahy ianao a endry ianao a manaja ny zavatra resahana ianao a dia au lieu dia andeha hilahatra ianao a dia aleonao mijanona tsy mihetsika satria izay niombona tsy aketsika ianao satria koa moa rehefa tsy manaraka an'ilay règle dia misy zavatra manjoanao avy eo iny ny fanarahanao sy ny namanao dia normal ihany dia misy anankiray daka tsy hita maso fitiavana te handaka olona fotsiny dia miombona daka tsy hita maso ianao misy fampisehoana ara-tsisaina fotsiny ho ale izy tsy roniny tsy vetina dia misy mandaka ianao dia misy menina be avy any arena daka tsy hita maso manina fa tsara ho fantatra koa nefany a fa any am-pianarana ny fanombohan'ny tsao satria any am-pianarana ny mivorivory be ny ankizy a dia eo a ny anombohan'ny tsao karazana tsao zao dia anisan'ny tsao anankiray na nelingelina ana dia fivarotana ny ty bracelet ty nolazaina fa manala stress io varotana lafo be io nilaharan'ny mpianatra nilaharan'olona mihitsy ny fividianana anazy dia satria hoe manala stress mba milazana reo amin'ny commentaire izay tena afaka stress mividy an'iny zavatra iny za manokana zao ohatra dia tia film miadiady tamin'izany dia anisan'ny tsao nalaza tamin'ny fotoana androny hoe ho avy Jackie Chan hatramin'izao a mbola miandry ny fahatongavany Jackie Chan ao Madagasikara yes rehefa vita fianarana dia mody any an-trano anisan'ny zavatra enjehan'ny ankizy rehefa mody any an-trano dia ny dessin animé maikery mody any an-trano hijery dessin animé manana vidéo manokana momba ny dessin animé taloha manasanao hijery an'izay tady an'izay ao anatin'ny ao amin'ny YouTube ao fa mbola ao izay vidéo izay fa akoatra ny dessin animé misy koa ny hoe émission gasy narahana tamin'izany anisan'ny émission tamin'izany ohatra ny Fantin pause kely aloha tsy Fontana anaran'le émission fa hit parady zany hoe isaky mainy hoe Fontana reo amin'ny zavatra teneniko a dia mifona fa diso fa hit parady le izy zay masoto mijery miresaka momba mozika dia nandray invité isan-karazany reo misy fotoana misy any Ambondrona misy fotoana misy amin'ny Mirado présenté par Christian sy Lily fa ankoatran'ireo koa tsika dia nanana mipazapa c'est présenté par Christian Slili de Délire Zone présenté par Christian Slili tsy haiko hoe firy aminareo matadidy an'izany ireo zavatra rehetra ireo dia miresaka mozika daholo ny pazapa miresaka talenta vaovao dia ny Délire Zone miresaka mozika koa inona na samihafa amin'ny fantasy Délire Zone bref efa miresaka hira ihany tsika dia tsara fantatra koa hoe manana nisy ny hira nalaza koa tamin'izany fotoana izany efa azo lazaina hoe kaly mifahinitsika fa voalohan'izay aloha raha tiany kaly fahin'ny dada sy neny dia tsara ho fantatra hoe amin'izao fotoana izao zao ny kaly fahininay na ty fa tsy manilina fa ireny anareny tsy manilina satria misy génération no kaliny fahininy amin'ny manaraka ty amin'izao fotoana isika zao dia megano ampiasany hijerevana vidéo zavatra amin'ny Facebook ahafahana mampiasa Facebook mampiasa internet dia tamin'ny vanim-potoana anay nefany tsy internet nalaza internet zany ordinateur ihany nanaovanao an'izany fa raha nisy zavatra anankiray nalaza sy nandaniana vola dia ny club SMS dia nahaizanay tsy enjery ny touche ny téléphone ainay tsy enjery tsy akijery io miresaka amin'ny dadanay sy mamanay zay sady mandefa message on est des pro zay professionnel raha ohatra ka misy manontany hoe inona ny zavatra tena hainao amin'ny fiainana dia manoratra amina téléphone tsy akijery téléphone misy touche amin'izao sahirana amin'ity amin'reto smartphone reto be da be zay zavatra voategniko zay be da be koa mety tsy voategniko mino angamba fa nafinaritra anareo iny manantena hoe mba nisy zavatra tadidididinareo koa tamin'ny fahazazanareo mba namerina souvenir anareo zay indray ny azoko natolotra aloha androany raha ohatra ka manana souvenir tiana ho resahanareo dia ataova amin'ny commentaire ao resahantsika ao raha nafinaritra anareo vidéo dia aza menatra mihitsy manao j'aime sy mipartage fa finaretana ho anay zany manasanao foana nijery anaraka amin'ny page anaraka ny chaîne YouTube amin'ny manaraka indray tsika miona bye